Ministra ny serasera teo aloha Roly Mercia nahiditra ponjavonjo maika mandritra ny enim-bolana. Vatsim-pianarana tsy voaloha ny fandony indray ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana teny Vontovorona. Orinasa mpikojakoja lalana eto Madagasikara tsy mbola nalohan'ny fanjakana ny volany Asany nandritra ny taona 2024. Talata fahaenina ambin'ny folo ny volana Febroary ny taona 2024 tonga soa indray ianao anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao tahaka ny mahazatra dia asaiko ampanajana sy ampitiavana trano ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy ny fampianarana avy hatrany ary nondeany mboatsika ny vaovao izao alina izao dia taoriny etsika nataon'ny mpianatry ny ENS sy ny mpianatra opitsabo teny Ankatso dia raikitra indray araka izany ny sakoroka teo amin'ny mpianatra teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpianatry ny université ny Vontovorona ho an'ny androany. Mitatitra amintsika ny andindininy izay atao anatin' ity fanadiadiny ity ary ny zavandre mahefa sy tokora marola. Raikitra indray ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ny mpianatra ny Université Polytechnique ny Vontovorona io maraina io. Takin'ireo mpianatra ny hanomezana azy ireo ny vatsim-pianarana izay mbola tsy voalohan'ny fanjakana nandritra ny efa-bolana. Eo ihany koa ny faratsian'ny foto-drafitrasa izay tsy misy fanamboarana tao anatin'ny taona maro. 4 mois zao ny mpianatra nianatra nefa bourse un mois plus équipement no vinavinaina ivoaka any. Izay aloha zany motif anankiray dia makasika ny resaka bourse ihany mangataka amin'ny mpianatra mba hiakaran'ny bourse satria ny vidim-piainana dia tsy mitsahatra miakatra ny sandam-bola tsy totongan'andro amanala dia angatahan'ny mpianatra izany mba hifanaraka amin'ny ekônomia le sandan'le bourse raisina satria tena tsisy dikan'le izy rehefa tonga eo am-pelantanan'ny mpianatra. Manarak'izay resaka renouvellement an-trano, resaka renouvellement manarak'izay resaka renouvellement manao renouvellement na trano ny mpianatra mipetraka amin'ny cité niakatra ny volana lota amin'ny renouvellement io kanefa rehefa misy ny fahasimbana mangataka fanamboarana amin'ny fahasimbana. Raha loharanom-bavao azy moa dia zandary efatra sy sivily misa 3 no fantatra fa naratra vokatra ity fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpianatra ity. Eo amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany dia namoaka fanambarana androany ny mpampianatra sy ny mpandraharaha ao amin'ny lycée moderne Ampefilona ny LMA manoloana indrindra ny fiparitahan'ny Covid-19 ao amin'ity sekoly ity no antony izay. Asinandria malala tokora marola. Tsy misy mitsy ny fandraisana ndraikitra mpitondra fanjakana ao amin'ny sekoly LMA etsy Ampefilo na dia nivoaka aza ny vaovao fa nisy trangana coronavirus tao amin'ity sekoly ity. Efa nisy ihany ny fifampiresahana teo amin'ny tompon'andraikitry ny ministera sy ireo mpanabe ary ny mpandraharaha teo anivon'ny sekoly saingy tsy nisy valiteny afa-po taorian'izay. Tsy misy fandraisana hafanan'ny mpianatra eo am-pidirana, tsy ampy ny fitaovana anasana tanana ho an'ireo mpianatra satria dia so misy rano misa 3 ho an'ny mpianatra 3 arivo mahery.
Tatry ny fivoriana ataon'ny mpampianatra sy ny mpandaray eto amin'ny lycée moderne Ampefloa noho ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra matotra avy amin'ny tompona andraikitra nefa ny valanaretina Covid-19 dia efa miparitaka eto amin'ny sekoly satria mpampianatra, mpandara, mpianatra nefa vao marina fa mitondra ny valanaretina. Noho izany ay mpampianatra sy mpandara izay nanao ny fivoriana androany dia nanapa-kevitra fa ampiato ny fampianarana eto amin'ny sekoly mandritra ny 27 ora. Ny fivoriana tahaka izao ihany no manapaka izay mety hotohany fanapahakevitra. Saotra tompony. Raha araka ny fanazavana trany dia raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana aoriany 27 ora ampiatoan'izy ireo ny fampianarana io dia hiditra midingana mafimafy kokoa indray ireo mpanabe ary ireo mpandara ireo. Fa nampiantso mpanao gazety androany teny tsy adana ny mpiasa avy amin'ny orinasa madinika sy salatsalany mpikojakoja manerana ny Madagasikara raha ny Vaovao Mbs dia tsy mbola nalohan'ny fanjakana ny volan'izy ireo nandritra ny taona 2024 hatramin'ny androany. Fanadihadiny eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina. Solotena ny mpiasa avy amin'ny orinasa mpikojakoja lalana eto Madagasikara izy reto. Nanao ny asa fikojakojana ny lalam-pirenena nanerana ny nosy. Niara ny asa tamin'ny fond routier 2024 manao antsoavo ny amahana ny olan'izy ireo. Tsy mbola nomeny fanjakana ny vola tokony hositrany tamin'ny asa izay natao ny taona 2024, asa izay natao tolobidy ka nahazon'izy ireo ny fifanarahana. Marina zany hatreto fa vita tanteraka ny asa ary mangataka ny zoanay izahay entreprise na vita ny asa izay azo lazaina fa tojo fahasaranana mihitsy amin'izao. Ny voalaza teo dia ireo entreprise dia nanambola natanterahana ny asa fa niara-ny asa tamin'ireo mpiara-miombona atika toy ny banky zany nentana natanterahana ny asa naka famatsiana fitaovana tamin'ireo fournisseur izay efa tonga hatramin'ny fitoriana. Maro be koa mitrosa mihitsy ny entreprise, maro koa ireo mpiasa izay ambadiky ny entreprise amanarivony izay mamely lakonana maro tsy mbola voalohany karamany indrindra amin'izao fahasarotany vidim-piainana izao ka dia miantefa aminao fiangavianay mangataka mpanajana Andriamatoa Prime Ministre Vaovao ny olan'ny mpandrara majika. Maro ny dingana efa nataony toy ny fangatahana fisionana tamin'ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre saingy tsy mbola azo hatramin'izao. Raha ny fanazavan'izy ireo hatrany dia efa vita ny taratasy-mbola ary efa nisy sonia ny fond routier. Izay zany dia fikambanany entreprise mpikojakoja lalana niara-ny asa tamin'ny fond routier mandritra 2020 tsy voalovola. Anna problème zay ampiresaka PMA dia ny mpamatsy vola mpandoha volanay raha marina dia ny fond routier. Ny fond routier nefa efa navita ny asany ary efa nalefany any trésor iseka izay mifanaraka amin'izany zavatra izany fa miantona ao trésor izy hatramintsika miteny izao dia fahalalany azy rehefa manontanytany sy ny karazany efa atao amin'ny finance zay sy ny karazany efa tany amin'ny primature koa zay fa bloqué ny eo amin'ny primature le PMA. Tsy mbola nisy ihany koa hatramin'izao ny tolobidy natao ny fanjakana amin'ny fikojakojana ny lalana ho an'ny taona 2024. Mivelona amin'izay nefa ireto orinasa madinika sy salantsalany ireto izay manodidina ny 200 manerana ny nosy. Manoloana kosa indray ilay rara volamena tratra taty Afrika Atsimo dia namoaka fanambarana androany ny syndika ny mpiasan'ny douane na ny Sampidou tesy amin'ny Foibeny tesy Akady Fotsy. Fanadihadiana ireo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiriny ainatrany. Teboka efatra lehibe no mandrafitra ny fanambarana ny syndika ny mpiasan'ny douane na ny Sampidou. Mikasika indrindra ilay rara volamena no antony fanambarana. Raha tsorina, miaina anaty fahasarotany amin'ny fanatanterahana ny asa ny mpiasan'ny fadijeranana. Isan'izany ny fanapara-pahivana. Voalohany, miantso ny paky mba hanao fanadihadiana lalina mba tsy hampiditra olona tsy manantsiny any am-ponja. Amporisihana ny paky mba hitady sy hisambotra ny tena gros poisson sy ny tsy maty manota ary ny tompon'ireo entan'ireo marina ao anatin'ny mangarahara. Faharoa, miantso ny mpanao politika na eo amin'ny fitondranana izay mikasa hitondra ao aoriana mba tsy hanao kobaina sorona intsony ny mpiasan'ny fadiseranana amin'ny afera politika. Fahatelo, miantso ny olona manam-pahefana izay zatra ny lalan-dririnina
mba tsy hanao fanampara-pahefana na abus de pouvoir intsony amin'ny piasan'ny fahadijeranana manatanteraka ny asany fa tsy aiky intsony izahay Saint-Pidou fa hijoro hatramin'ny farany. Ary aoka ho fantatsika fa ny piasan'ny fahadijeranana dia piasam-panjakana manatanteraka ny asany fa tsy tompony entana. Fa efatra, mitaky koa izahay ny anidina sisy tany, fermeture des frontières amin'ny sidina rehetra ankoatra ny rapatriement sy ny évacuation sanitaire na evasanina ary ny cargo satria hatramin'izao dia mbola mahita sidina hafa ankoatra n'ireo izahay. Raha ny fanadihadiany France 24 nivoaka ny fiandohan'ny volana Febroary dia milaza fa nahafantatra ny fisian'ity sidina ity tsara ny fahadijeranana. Raha nanontaniana mikasika izay ny syndicat-ny mpiasan'ny fahadijeranana dia toy izao ny valiteny. Ny ainga teny vato ny zavatriny dia lazaina fa andeha ho an'ny tuliary anao refueling zany na anao carburant dia fanontaniana mipetraka fotsiny hoe fa naninona ny tsy natao tao hivato ny fanaovana carburant, fa naninona ny formalité rehetrarehetra tsy natao tao hivato. Zay zany aloha fanontaniana ngeza be apetraka izay zavatra izay. Mahafantatra tsika fa any tuliary tsy aéroport international rehefa nitenenina fa efa midy daholo ny tsisy afa-tsy vato sonoso be no misokatra. Zay koa zany fanontaniana anankiray mipetraka ihany koa. Zay zany ngamba mamaly zavatra be dehibe hoe iza ny tena tompona andraikitra ao anatin'ilay izy fa manjary mifanendrikendrika eto. Raha ity fanambarana ity araka izany miaina anaty teritery ny mpiasan'ny fahadijeranana. Mpiasa-panjakana toy ny mpiasa rehetra manao ny asany saingy hiara ny fanampara-pahefana. Vaovao sosialy sy ny fampandrosoana kosa indray ary dia tontosa androany teny Antaninarenina ny fifanaovantsoany ny fiara-miasa teo amin'ny tanora moasivony filaminana eto arivo sy ny Madagascar entreprise développement tanjona ny anatanteraka ny etsika ketrika sikandra anomezana vahana ny tanora hiditra amin'ny tontolo ny asa sy ny fandraharana. Nzava-Ndremaefa sy Tokra Marla. Antoko ny fampandrosoana anatin'ny firenena iray ny fananana tanora hanasa sy mahay misehatra amin'ny tontolo ny fandraharana. Sakana iray tsy ahafahan'ireo tanora moroso amin'izay sehatra ny fandaharana sy ny tontolo ny asa izay anefa ny tsy fisian'ny tolo-kevitra sy ny fampahafantarana azy ireo ny tokony atao indrindra ho an'ireo madinika sy ny ambany tanàna eny. Izay indrindra no antom-pisian'ity etsika ketrika sikandra izay karakarain'ny fikambanana tanomafy sy ny Madagascar entreprise développement ity. Tanora marefo manana vinam-piainana anangana orinasa na hiasa amina orinasa no madinika zany no tena cible an'ilay forum ho tanterahana. Natao an'rehetra ny etsika saingy misy ihany ny sivana ho an'ireo izay liana ho amin'izany. Marina fa tena hoe azo lazaina hoe marefo daholo ny tanora rehetra eny amin'ny faritra iva eny fa na izany zany anefany misy ihany ny sasany tanora hoe mbola manana opportunité kely izy na hoe mipetraka amin'ny ray aman-dreny no ohatra na ambonimbony kely ny fari-pahaizany na ohatr'izany dia izay no mahatonga le izy hoe tsy maintsy no nasiana tri zany amin'le fisafidianana an'ireo tanora ireo. Anoizantsika ny vaovao ary izao alina izao dia ny vaovao ny mety ho toetry ny andro kosa indray dia sy mbola izany aloha ny orana namihana lavitra ny Madagasikara za ny rivo-doza Goambe mila mitandrana hatrany ny rehetra noho izany amin'izay mety ho fiakaran'ny rano sy ny mety ho fiotsahany tany. Raha vorazafy mahenina Mathieu Princy. Araka ny vinavina ny mety ho toetry ny andro androany tokony tamin'ny 1:00 maraina. Ny vokan-dranomasina androany maraina ilay andro ratsy ny voatra atao Mozambika nandritra ny 2 andro mbola sokajiny ho faritra andro ratsy izy any amin'ny 770 kilometatra andrefa ny Morombe ary mitondra rivotra manodidina ny 470 kilometatra isan'ora manankery hatrany ny tsioky Antalio amin'ny faritra maro amin'ny lakan-drano Mozambika ary hitatra hatrany amin'ny morontsiraka andrefa ny Madagasikara. Tombanana hitombo ery izy ka hivoatra ho tempête tropicale afaka 30 ora ary hitondra ny anarana Goambe. Vinavinainy izotra mianavaratra varatra Tsinanana hatramin'ny Rampitso ary iodina mianatsimo. Tsara ny manamarika fa tsy akasika ny Madagasikara ity faritra andro ratsy ity ary ny vinavina ny mety ho toetry ny andro hatrany. Isongadina kokoa anefa ny rotsakorana izay oatra ny 20 milimetatra isan'andro amin'ny ilany andrefana sy atsimo andrefan'ny nosy ka mety anakorotana ny fiainana andavanandro ny mponina. Ahina ny isina fiakaran'ny renirano amin'ny endriny samihafa fa hasarotana eny am-pamiliana ary mety alama ny tany. Mila miala hatrany ny mponina noho izany mandritra ny telo andro avy kosa hiakatra miandalana ny marim-panambony ho an'ny avotany, Boeny, Melaky, ny tendrina avaratry ny nosy ary ny morontsiraka Tsinanana rehetra.
eo amin'izay lafim-bavao izay hatrany ary dia vokatry ny fiaviany orana be loatra dia nahazo ny fanarana miloko mena amin'ny fiakaran'ny rano mihoatra ny tokony ho izy ny renirano Sisaony manodidina ny komina Tsiafa, Bongatsara, Antanety, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosy Andrefana, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Anjaka, Fiadanana ary Ampangabe. Araka ny tatitry ny apipahatrany manodidina ny 3,7 metatra ny fiakaran'ny renirano Sisaony eo Ampitatafika ary hiakatra 4 metatra ao anatin'ny 12 ora manaraka. Hiakatra 3 metatra kosa ny ranon'ny Kiopa eo amin'ny Marjefy eo Anosizato ao anatin'ny 12 ora. Entanina hatrany araka izany ireo mipetraka manamorona ny renirano mba hitandrina noho izany. Eo amin'ny vavony maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia nisokatra omaly tao Djamena tany Tchad ny fivoriam-bean'ireo firenena 5 Sahel. Ny ady amin'ny asa fampiororona moa no tena imasony ireo filoham-pirenena. Raha vorazafy mahenina no mamitana amintsika ny andinindin'izay eo amin'ny rindran'ny sary ny Mathieu Prince. Tsisy tantelo anelanelany Mali, Niger ary Burkina Faso no anisany vendondra randro firenena misy sadimy izay ahitana ny Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad ary Mauritanie izay manatanteraka fivorimbe ao Djamena ny Tchad amin'izao fotoana izao. Miaramila 400 isa no nalefa ny firenena Tchadiana ampandritany any amin'ireo faritra ireo omaly. Nazivany ireo karazana endrika fampiororona tao anatin'ny volana maromaro. Ankoatra ny fiarovana ny sisitany, hodinihana mandritra ny fivorimbe ihany koa ny resaka fiarovana ny tontolo an-dranomasina izay misy jiolahatsamby toy ny any amin'ny faritra Atsinanana sy andrefan'ny kontinanta afrikanina. Tsy ampy anefa hoy ny filoha Tchadiana ny manomana paikady fotsiny entina miady amin'ireo mpampiorohoro. Mila fitaovam-piadiana ihany koa ny ady atao hoy izy, ankoatra ny famatsiana araboly izay ilaina ihany koa. Tamin'ny alana vision conférence kosa raha nandray anjara tamin'ny fivorimbe ny filoha Frantsay Emmanuel Macron, nilaza izy fa tokony hamafisina ny ady amin'ireo jihadista nampanantena moa ny filoha Frantsay fa hiady amin'ny vondrony Al-Qaïda ao Sahel. Fa raha araka ny efa nampatsiahivona teto amin'ny fampahalalam-bavony Mbs omaly moa dia niakatra teny amin'ny ivony fitsaran'androany ny ministry ny serasera teo aloha ary Laurent Razasson na Iroli Mercia mikasika indrindra ilay raha nitoriny mamy Vaovao no antony. Ka fantatra izao fa nahitra ponja vonjim-baika mandritra ny enim-bolana indray ity ministry ny serasera teo aloha ity. Njava-Andremaefa sy Tokra Marola. Androany atoandro niakatra teny anivon'ny fitsarana nosy indray Iroli Mercia no ny fitoriana nataon'Andriamatoa mamy Vaovao no ny fanalambaraka gazety sy ny fanaovana vavolombelona mandainga no voalaza fa antony fitoriana. Ilay fitoriana dia mitondra ny daty ny 23 oktobra 2019 fa napetraka tao amin'ny parquet teto Antananarivo tamin'ny 23 oktobra 2020. Io fitoriana io dia fitoriana natao amin'ny anaran'ny Andriamatoa Vatomanga Maminiainy, nataon'ny mpisolo vava zany mitory any Andriamatoa Iroli Mercia mahakasika toe-javatra izay nitranga efa tany amin'ny taona 2012 tany. Ny tena marimarina kokoa dia hoe article an-gazety navoaka n'Andriamatoa Iroli Mercia tany amin'ny 2015 tany hoany no hitoriana azy ekaran'ny parquet androany. Dia akoatran'izay moa zany misy fijoroana vavolombelona amina dossier mahakasika ny mpitory izay nilazaiko teo ny anarany any amin'ny PNF any Paris. Dia anisan'ny fitoriana n'Andriamatoa Iroli Mercia ao anatin'ilay izy ao koa hoe nanao faux témoignage. Zay zany no ekarana androany. Raha fampitambavao avy amin'ny mpisolo vava ity sy ministry ny serasera teo aloha ity dia nahitatra ponja vonjim-maika mandritra ny enim-bolana indray Iroli Mercia. Fa ny sabotsy izao no anatanterahany ireo solombavambahoaka ny Madagasikara miisa enina eto Antananarivo nitatitra ho an'ny vahoaka etsy Ambojatovo. Nisy araka izany ny antso nataony avy eo anivony RMDM manoloana izany indrindra. Germain Menjanahary sy Tahiriny Aina. Vovonana iray tsy mivaky ny RMDM naneto atoerany zany ny any ampitan-dranomasina noho izany feo iray ihany no mivoaka avy amin'izy ireo. Nandritra ny valan-dresaka io maraina io dia nambaran'izy ireo fa miemotra tanteraka i Madagasikara fa tsy araka ny fampanantenana sy ny filazany ny mpitondra.
zavaniseho tamin'ny fitondrany ny amiral ratsiraka avokoa no miseho amin'izao fotoana izao. Efa nisy zany tsakopopy zany taloha fanovaina ny anarany natao kalitsinjo akehitriny tamin'ny andron'ireo razambe taloha ny aina tamin'izany lavadrano zany verinandrano zany akehitriny forazindreo ny anarany akehitriny zavatra taloha ihany zany no miverina akehitriny dikan'izay miverina tanteraka miemotra tanteraka Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ny tsy fahaizana ny tantana atao mpitondra koa noho izany dia tsy ekenay ny hiverenan'ny firenena any ankady indray la amin'ny laharana amin'ny fahantrana iarahantsika malala fa Madagasikara mitady ho farany ka inona moa ny tombotsoantsika raha ohatra ka latsaka kady ity firenentsika ity. Miantso ny vahoaka malagasy araka izany ny eo anivon'ny RMDM mba hiano ny tatitra izay ataon'ireo solombavambahoaka avy amin'ny boriboritany misa enina eto Antananarivo renivohitra etsy amin'ny kianjana Ambojatovo ny sabotsy 20 ny volana izao. Ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo fotoana zao mifoazy mitsangana fa eny Ambojatovo ny fotoanatsika amin'ny sabotsy ho avy zao iaino ny tatitra ataon'ireo solombavambahoaka zay atao amintsika fikambanana io na io mpanao fanatanjahantena io na io mpitondra fivavahana io na io musulman io rehefa malagasy ka mahatsapa fa ilaina ny mihaino ny tatitra ataon'ny solombavambahoaka amin'ny sabotsy eny Ambojatovo ny fotoanatsika. Samy manana ny andraikiny araka ny voalazana lalam-pandrenana na ny mpanohitra na ny mpitondra fanjakana. Andraikitry ny filoham-pirenena ny manatsara ny fiainam-bahoaka araka ny fampanantenana izay nataony. Tanteraka ve izany? Ny mpanohitra dia manao ny asany. Ny fanjakana koa tanao tokony nanao ny asany hoe inona moa ny olana eto amin'ny firenena. Raha vitan'izay dia mipetraka amin'ny toerana izy. Raha tsy vitan'izay dia izy manonga-tegna. Satria no voalazaigny hoe nahoana ny miakatra ny vary, nahoana ny vahoaka, nahoana ny miakatra ny vidy zavatra rehetra. Izay no ataon'ny solombavambahoaka tatitra eo. Raha vitany zany mampiena zany rehetra zany manino dia mipetraka amin'ny toerana izy. Raha tsy vitany zany dia izy ihany manonga-tegna. Ny asan'ny mpanohitra dia misikera ny zavatra sy mety atao fitondram-panjakana. Ka raha iny sikera iny zany vitany mamaha le olana iny mipetraka izy. Fa raha tsy vitany mamaha ny olana izany manonga-tegna. Manoloana kosa indray ilay teny mity izay nataony mpamatsy volany Madagasikara dia nisy ihany koa ny fanehoan-kevitra izay nataony avy amin'ny RMDM ho an'ny androany. Ramano Menjanahary sy Tahiry Nianatrany. Ny 12 ny volana Febroary ity dia namoaka teny mita na communiqué-ny avy eo anivon'ny FMI momba ny fampindramam-bola mitetina $700 omena any Madagasikara. Tsy nomena fotsiny anefa io vola io fa misy ny fepetra izay notakiny. Voaresaka ao anatin'izany ny momba ny jirama. Nanaiky ny fanjakana fa anarina ny jirama mba tsy anomezana azy subvention intsony. Izy ampiny fanjakana zao ary efa izao ny sarotany. Ka vao maiky ary ahena ny fanjakana ny fanampinana io dia ny vahoaka malagasy zany sobira zay conséquence-ny zay zavatra mitranga zay. Satria hiamiakatra ndray zany ilay vidiny jiro sy rano zay any malagasy ankety. Tsy navoaka ny fanjakana io fifanarahana io. Ny olona mahazo milliard de dollars, tsika mahazo 320 millions, nefa kely ny ponina ao anatin'ny firenena anankiray ohatra Maurice 2 millions ny ponina ao Maurice nefa nahazo 7 milliards. Isika 25 millions, 26 millions, 27 millions mahazo 320 millions de dollars. Avita inona amintsika zay. Amin'izao koa mboa araha pepetra ilay fanampina. Ankoatra resaka jirama io dia voaresaka ihany koa ny momba ny famatsiana solika amin'ireo mpandraraha izany eto amintsika. Raha tsy ahivina nefa dia efa nisy ny fisehosehoana mafy nataon'ny filoham-pirenena namory azy ireo tamin'ny taondasa ka nanalana 10 ariary ny vidin'ny solika. Ananany reto kompania reto trosakay ny firenentsika na ny fanjakana malagasy. Any
vakana famidina ary ilay vidiny solika ivelany tsy afaka mapakatra tsy afaka mapidina ny eto amintsika satria ananany reto kompania reto vola ny firenentsika na ny mpitondrantsika izay trosa zay ve tamin'ny fotoana ny tenenana an'izay sy ny nidinany vidiny solika ny ivelany agny nalaina tamin'ny vahoaka malagasy kay le izy zay ny antony tsy nampidinana azy vahoaka malagasy zay no mandoro trosa n'ilay mpitondra fanjakana nareo no manao ny lavianareo nareo no manao zay tianareo atao dia ny vahoaka malagasy tsy anareo mandoro ny trosa anareo raha efa nitaky foana ny mpanohitra momba ny mangarahara teto amin'ny firenena dia nahitsy ihany koa ny FMI mitaky izany indrindra fa tamin'ireo vola izay fanampiana tamin'ny ady ho an'ny aretina coronavirus olana ivelana agny no mitenentsika hoe ataovy mangarahara ny fitantanana ny vola zay azo tamin'ny covid-19 mahamenatra aiza ny facture ny vidy ananazy iza ny fournisseur ny vidy anazy tsy avoaky ny fanjakana mahamenatra ina ny atahorana ny amin'izany avoany marina sy ny mangarahara amin'ny fitantanana ny vola rehetra zay niditra teto Madagasikara fa azavadikinareo hoe zahay indray io no te hitantana vola raha te hitantana za raha ngahy dia hitondra fa tsy angatahanay aminareo fa rehefa mitondra zahay dia ho hitanareo nitondranay an'ity firenena ity nampiantso mpanao gazety ary namoaka fanambarana manoloana ny fisainam-pirenena ihany koa ho an'ny androany ny komity miaro ny soiombonana na ny KMC tsy ekena ho izy ireo ny fitantanana ny firenena tsy ao anatin'ny ara-dalàna Asinandriamalala Tokiramarla miantso ny rehetra ho saijoro hiaro ny soiombonana malagasy iray manontolo ny KMC na ny komity miaro ny soiombonana voarakitra tao anatin'ny fanambarana izay nataony androany fa tsy tokony avela isitrahany olombetsy ny are-pirenena eto Madagasikara miantso ny rehetra ihany koa izy ireo ifanometanana ho an'ny Madagasikara ny komity miaro ny soiombonana KMC fokotany faritra Analamanga dia moka an'izao fanambarana manaraka izao amin'ity androany ity fanambarana manoloana ny fiainam-pirenena misy ankehitriny zay hita fa miaratsy hatrany ka tsy maro toerana intsony ny fiainan'ny fokon'olona isa tokony ambaravarana ary mitotongana hatrany ny farim-piainan'ny malagasy tsy araka ny eritreretana azy ny vidim-piainana miakatra ny rano ny jiro hanazava ny tokantrano sy ahafahana mivelona miavitena amin'ny asa mandrara dia tapaka lavareny ny rano fisotro madio sy diovana tsy misy ho antenaina ny KMC fokotany faritra Analamanga dia mahatsapa fa mbola manjaka ny fitantanana miangatra sy manao zaravilana eto amin'ny fiainam-pirenena ary lasa tantely afadrakotra i Madagasikara amin'ny are-pirenena olombitsy no mahazo tombotsoa ny KMC fokotany faritra Analamanga rehefa naheno ny fanambarana nataon'ny antoko MFM tamin'ny alatsinainy 9 Febroary 2024 ny KMC fokotany faritra Analamanga dia irotsaka sy andray anjara mavitrika amin'ny mandatezana ka hanampy ireo izay efa namaly miantso mba hahazoany mitondra ny anjara birikiny amin'izao fanarenam-pirenena izao Any amparafaravola kosa indray ary no amaranantsika ny vaovao izao alina izao dia mahatsiaro voailika amin'ny fampandrosoana ny tantsaha amin'ny distrika amparafaravola tsy misy ny asa mandeha tsy tantaratra loatra ihany koa ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo tantsaha mitatitra amintsika ny andindinina izay ato anatiny ity fanadiadiny ity ary ny Andrianarivony MBS Ambatondrazaka rehefa tsy hiasa na tsy havita ny andraikitra tokony ho raisiny ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono dia tokony hiala amin'ny toerany raha araka nambarany somba miboaka voafito tao amin'ny distrika Amparafaravola Andriamatora Bekijana sy Lofoery maro ireo zavatra mampitaraina ny vahoaka tao anivony izany distrika Amparafaravola izany saingy hatreto dia tsy mbola nisy mihitsy ny andraikitra ny raisiny izany ministra izany efa tena tamin'ny voalohany ny bilan annuel izay nataon'ny ministra ny agriculture dia négatif izay nahatonga ny tena mialanao rehefa tsy asa fa akoatr'izay dia tsy mitombina velively ihany koa ny nambaran'ny ministry ny fambolena raha araka nambarany ity sombam-boaka voafita ny Amparafaravola ity hatrany satria raha nambarany fa 100 isan-jato ny fahavitany ny fambolem-bary
dia zara raha misy 500 no voavoly any anivon'ny commune ambanivohitry Ambovory. Ny commune rurale Ambovory izay ao mbola tipinandrefana any amin'ny district Parafaravolo mba tsy ilazako hoe 500 dia mbo vita 100 mivita fambolem-bary any amin'ny commune rurale Ambovory. Ary ny zava-misy dia mahatonga ny ranobe ao Paskely io tsy avy amin'ny ministèren'ny travaux publics efa fa nisy fampiresana sy ny ministre ny iado ao amin'ny travaux publics fa raha tsy vita ny barasy ny Betsimangana ao Paskely dia zava-pona ny anaovana an'io io manainga Egypte 2 io ka manoloana an'izay dia mbola manamafy any amin'ny ministre ny agriculture mialanao rehefa tsy azy. Tapitrar ny fampalalam-bavaon'ny MBS izao alina izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.